Halleloja! Tahina Andriamanitra daholo indray isika tsirairay avy eto faly indray ny tenako miaraka amintsika eto ary tena misaotra an'Andriamanitra amin'izany tombosoa omeny ahy androany maraina mbola mitarika antsika ao anatin'izao fotoana hanina saza izao. Tsy adino ihany koa misaotra anao izay manaraka ary izay mizara izay manao partage amin'ny fotoanantsika isa-maraina. Tsy adino hatrany misaotra ihany koa mpanompon'Andriamanitra ny tombosoa omeny ahy afahako miaraka amintsika tao anatin'ity herinandro ity. Dia androany anohy ny fampianarana, anohy ny tsy miova ny lohateny an'ity volana ity, izany hoe ny fanekena izany lohahevitra amin'ity volana ity. Dia androany indray isika andeha hijery momba ny hoe mahazo fahefana ara-panahy isika anatin'ny fanekena. Mahazo fahefana ara-panahy isika anatin'ny fanekena vaovao. Na hoe mahazo autorité spirituelle isika anatin'ny fanekena vaovao. Alohan'ny zavadrehetra androntsika asianao hivavaka amin'izao fotoana izao. Hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana nomeny antsika ahafahantsika mianatra ao amin'ny tongony ary ihany koa angataka ny fanatrehany, angataka ny fanan'Andriamanitra hiasa tanteraka sy anapaka ao anatin'izao fotoana izao. Asandrato ny feoanao dia andao isika asianao hivavaka. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena misaotra anao izay amin'izao anio maraina izao, indrindra noho ny fitiavanao anay, ny famindraponao, ny fahasoavanao, ahafahanay nahita an'izao andro vaovao izao. Eny dada asabotsy farany ao anatin'ity volana Aogositra ity. Maro dada ny olona nahita an'ity volana Aogositra ity, fa vitsy nahita an'izao andro anio izao. Ka izay dada dia tena manararoatra hisaotra anao satria tsara taminay ianao. Tsara taminay ianao ary mbola omenao fofinaina izay androany. Ao anatin'izany fofinaina izany mbola nomenao fahasoavana mba hahafahanay hoe miaraka eto indray androany. Mianatra amin'ny tongotrao mba hahazahoanay hihery entina ao anatin'izao andro vaovao izao. Ka apetraka hifenao ampelantananao tompo izao fotoana izao. Oka mifanahinao masina dada anapaka tanteraka. Fanahinao masina hitarika hiteny izay afatra avy aminao. Amin'ny fanahy masina ihany koa hikasika amin'ny fon'ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao. Ary ihany koa dada mangataka amin'ny fanahinao masina anome hery anay tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao. Ery izay ilainay ao anatin'izao andro vaovao izao, izay entinay andeha hiasa, andeha hianatra na andeha hanao adidy izay rehetrarehetra tokony ataonay ao anatin'ity andro ity. Ka misaotra sady anao izay dana amin'ny zavatra ho ataonao ao anatin'izao fotoam-ba afaka izao. Misaotra anao sady amin'ny fony izay hokasihanao. Misaotra anao sady tompo amin'ny fahafahana izay omenao anay tsirairay avy. Misaotra anao sady amin'ny délivrance izay ho ataonao. Misaotra anao dada amin'ny fanasitranana izay ho raisinay tsirairay avy. Ary ihany koa misaotra anao amin'ny fahalalana izay ho azonay androany ao anatin'izao fotoana vavaka izao. Ka misaotra anao izay dada ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izao vavaka izao. Amen. Andeha isika izany no hijery tenin'Andriamanitra, fototry ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika ao anatin'ny titra izay omen'Andriamanitra antsika androany hoe mahazo autorité spirituelle isika anatin'ny fanekena vaovao, na hoe mahazo fahefana ara-panahy isika anatin'ny fanekena vaovao. Ny fototry ny teny vakintsika androany dia hitsitsika ao anatin'ny Lioka 10:7-10. Vakintsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro efa nomeko fahefana
anitsaka amin'ny menarany sy mainka sy andresy ny herehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsy izy ampanina anareo akory. Amen. Zany teny zany voalohany indrindra dia tena mamehery avy hatrany. Mamehery avy hatrany satria isika sy ianao tsy vehivavy sy lehilahy mahery, tsy lehilahy sy vehivavy malemy fa lehilahy sy vehivavy mahery. Satria maninona? Mahazo autorité spirituelle, mahazo fahefana ara-panahy isika. Zany fahefana ara-panahy zany dia ny azontsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany hoe par rapport an'io teny io raha tena jerevantsika, mitransfereny Jesosy amintsika ny heriny. Nanao partage amintsika ny herin'i Jesosy Kristy mba ahafahantsika miasa, miaina eto amin'ity tany ity. Amen. Fantariny fa ny source, zany hoe ny source na ny loharano ny fahefana dia azontsika avy tamin'ny Jesosy Kristy. Jerevantsika inge tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny Efesiana 2:6. Jereo inge ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy averiko. Efesiana 2:6. Ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe isika sy ianao sady nahazo fahefana nomena fahefana hafa kely ihany koa, afaka miara-mipetraka amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra. Zavatra ara-panahy izany, zavatra ara-panahy lehibe izany. Zany hoe zany miara-manapaka isika, ray mpandovy miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika. Fahefana lehibe zany nomen'Andriamanitra antsika sy ianao. Indraindray adintsika hoe maha-kristianina antsika misy hery hafa kely, misy fahefana izay tsy ananan'izao tontolo izao ananantsika. Dia hitantsika ny tenin'Andriamanitra koa tenen'i Jesosy Kristy hoe ao anatin'ny Matthieu 28 azafady andiny fa 8:20 ka hatramin'ny 9:20. Matthieu 28:18-19 ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jesosy nanatony dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomeny ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisy azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary mifanahy masina. Amen. Zany fahefana zany teny frantsay manao hoe tout pouvoir m'a été donné. Ary zany pouvoir zany fahefana zany no zarainy amintsika. Nizaraina amintsika fiangonana mba hiasa eto an-tany. Amen. Zany fahefana raisintsika avy any an-danitra zany dia ampiasaintsika izany mba hiasa eto an-tany. Isika fiangonana mila mampiasa an'izany fahefana zany hiasa eto an-tany. Ka na inona zavatra mitranga dia nomen'Andriamanitra vava isika sy ianao. Ao anatin'izany vava izany misy hery, misy fahefana. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ao amin'ny lela misy hery, na amin'ny fahafatesana na amin'ny fiainana. Dia mila mahay mampiasa an'izany fahefana izany isika. Zavatra tsy misy fa afaka mampiasa fahefana isika milaza dia isy izay zavatra izay. Zavatra tianao hita
nefa mbola tsy misy afaka mampiasa amin'ny vavanao ianao satria manana fahefana dia tonoina ilay izy dia azonao ilay izy. Misy situation tsy tianao, misy situation fiainanao tsy manome voninahitra n'Andriamanitra, ampiasao ilay hery sy fahefana nomen'Andriamanitra anao, ampiasao ny vavanao izay misy hery dia teneny izay tianao hita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho azonao zany. Tsy maintsy ampiasainao anefa ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'izany satria ny anaran'i Jesosy Kristy dia tombo-kase amin'ny zavatra rehetrarehetra tenentsika sy ampiasantsika ny anaran'i Jesosy Kristy dia ohatrany hoe manao sonia isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manao sonia isika mba ho tanteraka le izy. Jereo nge tenin'Andriamanitra John 14:14. John 14:14 vetivety tadaviko John 14:14 ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe miaravaka intsika raha hitanao. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Zany hoe zay zavatra rehetrarehetra angatantsika, zay zavatra rehetrarehetra tenentsika, zay zavatra rehetrarehetra tiantsika ho tonga ka mila mampiasa ny vava hitenenantsika ka mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ilay izy dia ohatrany hoe manao sonia zany, manao sonia mba hazahoantsika an'ilay izy. Jereva averiko vakiako John 14:14 raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Matetika isika kristianina raha vao ohatra ka tsy entouré tsara ianao, raha ohatra ka hoe ny environnement iainanao, ny environnement misy anao tsy dia misy olona mivavaka ohatranao, dia hoe environnement tsy dia misy mpivavaka dia mety adinao ihany hoe kay izaho io zanak'Andriamanitra, kristianina manana hery sy fahefana. Raha vao tsy tadidinao izay zavatra izay dia lasa indray ianao manaonao foana, manao ohatra ny tahaka ny olona an'izao tontolo izao. Tsy haiko raha tadidinareo ilay tantara nisy any hoe liona anankiray very izy, zany hoe avy niteraka izy mbola kely dia vao teraka dia very izy, tsy hitan'ny ray aman-dreny, tsy hitan'ilay ray aman-dreny, zany hoe tsy hitan'ilay mamany liona sy ilay daran'ny liona, fa lasa izy lasa very dia miara-mionina miaraka tamin'ny ondry. Dia isaky ny misy liona mierina dia matahotra izy, mitsoaka ny ondry dia lasa koa izy mitsoaka. Tsy mahafantatra ny identité, tsy mahafantatra ny hery sy fahefany ananany. Fa misy andro izy nandeha nisotro rano dia tao anatin'ilay rano izy nahita ny tarehany dia tonga saina izy ka ilay tarehany mitovy amin'ilay liona ilay mieriny isaky ny ohatrany hoe isan'andro mieriny izy dia mitsoaka ny ondry dia tadidiny hoe kay mitovy amin'ny tarehany zareo ny tarehako. Dia nisy fotoana izy mieriny ny liona dia tsy nitsoaka izy nijanona teo. Kay ilay liona ny ray aman-dreny zareo. Dia izy ilay nijanona teo dia niona dia tonga teo amin'ny ray aman-dreny. Dia tiako teneko amin'izany hoe indraindray isika raha tsy entouré amin'ny olona mpivavaka dia tsy tadidinao ny identité anao, tsy tadidinao ny hery sy fahefany nomen'Andriamanitra anao. Ka mila ianao amin'izao fotoana izao miaina an'izao fotoam-bavaka izao, miaina an'izao tenin'Andriamanitra izao, mila tonga saina hoe zanak'Andriamanitra ianao, manana hery, nomena hery ianao, nomena fahefana ianao ao anatin'izao fanekena vaovao izao. Dia mila miova amin'ny fanavozan-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa zany hery zany no mampiavaka antsika ny amin'ny olona amin'izao tontolo izao.
Dia zany hery zany koa no ampiasaintsika andeha isika fiangonana hitory filazantsara. Jereo nge nataony apôstôly ao anatiny nataony mpianatry Jesosy tao anatin'ny Baiboly. Nandeha zareo nitory filazantsara amin'ny fahefany, tsy natahotra zareo. Maro ny olona niova fo. Dia isika koa tokony ohatr'izao. Ary vao mitory filazantsara, tsy hoe teny tsotra fotsiny resahantsika sy ny tenentsika. Rehefa mitory filazantsara, ny tenin'Andriamanitra lazaintsika, dia misy manifestation miaraka amin'izany. Satria miasa ao anatin'izany ny herin'Andriamanitra. Dia manentana anao amin'izao fotoan'izao, tena hoe tongava saina. Raiso ny hery sy ny fahefany nomen'Andriamanitra anao, mazanaka Andriamanitra, mijoro ianao, miteneny amin'ny fahefany izay tianao hita amin'ny fiainanao. Ary mandeha ihany koa arakin'izany dia ataovy mpianatra ny olona erakin'izao tontolo izao. Satria izany mission nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Tahirin'Andriamanitra ianao dia tiako ianao raha miaraka amiko andeha isika sy ianao hivavaka. Hisaotra n'Andriamanitra an'izao fotoana izao ary angataka amin'Andriamanitra omenantsika hery. Tena hoe hijoro amin'ny fahefana izay nomeny antsika, ampiasan'izany fahefana zany anova ny situation, ampiasan'izany fahefana izany hitory filazantsara, hitondra olona maro ao amin'Andriamanitra. Andao antsika hivavaka. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada, tena mbola mamerina misaotra anao izay amin'izao fotoana anio izao. Misaotra anao miteninao izay nalefanao tamin'ny fiainanay androany. Mankasitraka anao izay dada satria Andriamanitra tianay ianao niteny tamin'ny fiainanay ianao, nampatsiahanay indray ianao ny identité anay. Hoe izay ao anatin'ny fanekena vaovao dia manana autorité spirituelle, manana fahefana ara-panahy. Izay afaka miteny, izay afaka milaza zavatra tsy misy ho tonga misy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany autorité spirituelle zany koa afaka ampiasainay hitorianay filazantsara, ary ny izay teny lazainay dia teny amin'ny herinao, izay ampiova ny fiainan'ny olona miaraka amin'ny manifestation, miaraka amin'ny miracle amin'ny fiainan'ny olona, mba hahafahan'ny olona miala amin'izao tontolo izao, tonga aminao amin'ny fanjakanao. Ampio izay dada, ampio izay amin'izao anio izao, mba hijoro na izy mandre an'izao vavaka izao. Tena kasiony fony sainy fanahy ny vatany, tena ny iainany ray manontolo, mba hijoro izy, mba handray an'izany fahefana nomenao izany. Tena hoe hiavaka izy ao anatin'izao tontolo izao, hiseho voninahitra ao amin'ny fiainany. Raha ohatra ka misy olona nanao ratsy tamin'ny zanakao, nanesoesy ny zanakao, raha ohatra ka hoe ao anatin'ny enatra ny zanakao, noho izao fahatongavany saina zao, noho izao fanavozany saina zao ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, andray fahefana izy, hiova ny fiainany, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra anao izay dada, satria fantatro dada fa miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainy ianao mahita sy malala ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, ampiova ny fiainan'izy tsirairay avy ianao, ka iseho voninahitra ao amin'ny fiainan'izy ireo. Tena misaotra sady anao izay dada, satria fantatro fa hiasa ianao, ary vao hiasa ianao tsy hisy ahasakana izany. Ka voninahitra dada dia averinay aminao irery ihany, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada nanaovako an'izao vavaka izao. Misaotra sady anao izay dada, satria fantatro izay rehetra nangatahako taminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho ataonao izany. Misaotra dada, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izao vavaka izao. Voninahitra dia averina anao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Zay ny fotoanantsika anio zareo dia hieny tokoa fahasoavana sy famindram-po anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao amin'ny tranon'i Jehovah andro lava ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo ianao.